mianatra eo tongotrao. Coucou, salama tsara ve nareo zazakely? Faly miarabanareo dia faly miarabany zaza-minono ihany koa amin'izao sabata izao. Tonga eto amin'ny fandaharana natokana ho antsika indray nge izao e. Iain'ny tantaran'ny Mosesy kely indray izany isika izao. Hotohizako ilay izy fa izao aloha akambana daholo ny tanana, dia ahondrika ny loha, dia akipy tsara ny maso fa hiaraka hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra faly be izahay misaotra anao indray satria mbola omenao anay indray izao fotoana izao, indrindra fa sabata androany. Dia iain'ny tantara Mosesy kely indray izahay mba ho zaza hendry izay dia mahay miaino tsara sady maka-toa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ilay roy memy mirehitra. Izay indray ny tantara hoentiko aminareo. Inona ary izany roy memy izany eo? Hazo ange izany, hazo maniry. Dia nisy zavatra niseho tao anatin'izay. Fa ny tsy anjerintsika aloha, ho atao tsy anjery ity toko sy andininy teneniko anareo ity dia manao hoe aza matahotra fa momba anao aza matahotra fa momba anao Salamo 1:110. Isaia 1:10 azafady, 10:10. Andao nge hiaraka amerina an'izay tsy anjery izay isika e. Dia zazakely efa nampianarina manisa teto amin'ny fandaharantsika fa andao ary hiaraka manisa telo isika. 1, 2, 3. Aza matahotra fa momba anao aho. Bravo! Ino tsara nge ilay tantaran'ny Mosesy efa tsy zazakely intsony izao Mosesy fa efa lehilahy lehibe, efa lava be, dia nanana asa. Ny asa izy ohatra ny dada sy neny miasa io, fa ny asan'i Mosesy teneniko anareo, mpiandry ondry. Tony ny ondry nandrasan'i Mosesy. Dia ireny ondry kely ireny rehefa reraka dia trotroiny Mosesy. Tena tian'ny ondry nge Mosesy e. Aiza ary izy miandry ondry? Any an-tendrombohitra any, any alavitra be any. Dia izao mikarakara tsara ny ondry nge Mosesy satria tena tiany ireny ondry ireny. Dia rehefa noana ny ondry dia mitabataba, mbe, na ondry kely na ondry lehibe dia mitabataba avokoa rehefa noana. Dia laza Mosesy mitarika ny ondry hoentin'i Mosesy andeha ho any amin'ny bozaka maitsomaitso tsara tarehy sakafo ny ondry. Rehefa mangetaheta koa ny ondry dia mitabataba be reto izy mbe. Ny ondry lehibe ny ondry kely dia mitomany daholo zareo satria menomenona be fa mangetaheta hono izy. Dia hoentin'i Mosesy eny amin'ny rano indray izy. Tena tian'i Mosesy nge ireny ondry ireny karakarainy tsara hoentiny eny amin'ny rano dia misotro rano daholo ireny ondry kely ireny. Rehefa misy biby masika mitady hihinana an'ireny ondry ireny dia arovan'i Mosesy zareo. Tsy avelany hohanin'ny biby masika izany tonga dia toroahan'i Mosesy amin'ny vato ny biby masika, roasin'i Mosesy amin'ilay tehina iny hazo lavabe eny aminazy iny, dia roahany ireo ny biby masika ireny. Rehefa misy ondry kely latsaka any anaty lavaka dia tehana an'i Mosesy ity misy mibiloka kely izay eo amin'ny lohany eo dia alainy Mosesy ohatran'izao ilay ondry kely dia trotroiny rehefa avy eo satria tena tian'ireny ondry ireny Mosesy. Dia i Mosesy koa miambina andry zareo hoentina eo amin'ny toerana azo antoka rehefa amin'ny alina. Dia ambena Mosesy tsara ireny ondry ireny. Fa indray andro
rehefa niandrondro Mosesy dia nisy zavatra mahagaga hitan'ny Mosesy. Le roimemy le niteneniko anareo tany amin'ny voalohany iny, nisy hazo roimemy no anarany. Dia nirehitra nge le hazo e. Ty zao le hazo roimemy nalaiko sary le izy. Dia nirehitra io hazo io rakizy. Dia gaga be Mosesy nijery an'le hazo fa hoay e, mafana be eo akaikin'le izy satria nanatona Mosesy fa tsy may le hazo. Tsy may le hazo nefa misy hafanana dia mirehitra be. Nefa ny hazo raha voadorana dia may. Sady mamay be Ay, nisy zavatra niseho rakizy fa niteny tao anatin'ity roimemy rehetra ity Andriamanitra. Dia hoy izy hoe, ry Mosesy, ry Mosesy. Hoay, gaga be Mosesy nijery an'le hazo, tao misy miteny ao anatin'le hazo. Iza ary zany? Misy hafatra no tenen'ilay feo. Zao ny hafatra tao anatin'le feo tao anatin'le roimemy rehetra. Manana vahoaka be any Egypta ny zanak'Israely ireo. Dia mandeha any ianao Mosesy makany dia alaivo tany ireo zanako ireo fa mijaly. Ampijalian'ny mpanjaka Farao. Fa talohan'ny tenenan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy dia nisy zavatra nataony aloha hoe, Mosesy esory ny kapanao amin'ny tongotrao. Dia nasory Mosesy ny kapany satria hoy ilay feo hoe, tany masina io janonanao io, io joroanao eo io dia asory ny kapanao. Dia nasorony. Dia niteneny amin'izay ilay hafatra hoe, mandeha any ianao makany Egypta dia alaivo ny zanak'Israely. Vahoakan'Andriamanitra ireo zanak'Israely ireo. Alaivo ireo fa ampijalian'ny mpanjaka. Ay, Andriamanitra rakizy ny tao anatin'le roimemy rehetra be. Andriamanitra nge ny tao e. Dia niresaka tamin'ny Mosesy izy satria Mosesy naman'Andriamanitra. Dia nirahan'Andriamanitra Mosesy dia hoy Mosesy hoe, zah nge tsy mahay miteny e. Mandehana hozy izy Andriamanitra, aza matahotra fa asaiko miaraka aminao i Arona zokinao lahy. Zokiny lahy mahay miteny be i Arona dia miaraka aminao izy. Eny ary nakatoa i Mosesy. Dia lasa izy sy Arona andeha ho any amin'ny mpanjaka Farao any Egypta, andeha haka ny zanak'Israely. Olon'Andriamanitra hono ireo zanak'Israely ireo satria makatoa Mosesy dia nandeha zareo. Izay indray aloha ny tantarantsika androany fa zao isika koa dia mila makatoa. Rehefa miteny dada sy neny dia makatoa daholo na zaza minono na zazakely hatramin'ny ankizy. Makatoa daholo satria zaza endry. Endry toa amin'ny Mosesy kely. Fa efa lehibe izy dia mbola makatoa foana. Dia isika koa rehefa lehibe dia mbola makatoa foana foana. Andao ary araka hivavaka indray. Akambany ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipy tsara ny maso. Sotranao izay Jesosy malalo fa nomenao lesona ny Mosesy efa lehilahy lehibe izy dia nirahanao haka ny zanak'Israely tany Egypta dia nakatoa izy. Tsy mahay miteny hono izy kanefa hoy ianao hoe, zah momba anao, aza matahotra. Dia nomenao an'i Arona zokiny izy mba hiaraka aminy. Ta io koa zahay mba hakatoa ohatran'ny Mosesy sy Arona koa. Dia ho zaza endry, mihaino tsara ny dada sy neny sy zoky dia makatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ametraka velomandray zany zao dia amin'ny herin'ny toy indray isika miaraka. Dia andao nge anao kopakopa tanana e. Veloma tompoko. Tonga eo amin'ny fotoana
famerenana ny lesony kilongandray. Mandeha ny fotoana, herinandro 7 sady indray tsika izao. Herinandro 7. Mialohan'ny anaovantsika ny lesona dia araka ny efa mahazatra antsika ary tokony atao dia andeha akambana ny tanana. Akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso fa hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izay efa mbola omenao fotoana indray ahafahanay mamerina ny lesona. Omeo sofina mahay miaino, saina mahay mitadidy ary ampianaro ahay angina tsy tapatapa. Fa amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavaka. Amen. Eny ary, lesona 7. Lohateny, ahoana ny lohateny lesitsika? Saindrindra, mahay ny kilonga, nahita any Jesosy ilay fanomezana. Nahita any Jesosy ilay fanomezana. Ahoana ny tsy anjery? Ahoana ny tsy anjery? Efa misy mahay mamerina ny ankizy. Andeha averintsika miaraka ary. Hitady ahy ianareo dia ho hitanareo raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Izay mitady dia ahita. Nangatsika ny andro satria any an-tsaha, eny anaty zavaboary, misy olona maromaro mitanafo, misy afo miredareda satria mangatsika dia mitanafo izy dia mahazo hafanana. Izy ary izy ireo saindrindra mpiandry ondry. Ireo mpiandry ondry ireo no nilazany ny anjely voalohany hoe misy zazakely teraka ry an-tranon'omby ao amin'ny Betlehema, ao an-tranon'omby, ao anaty fitoeram-bilina misy zazakely teraka. Io ilay mpamonjy, io ilay mpamonjy efa nandrasantsika, efa nandrasanareo hatramin'izay. Taitra ny mpiandry ondry, inona izany? Nitoditodika, nitsoditodika, naheno feo, mihira, misy mihira, hay anjely. Anjely izay nilaza ny vaovao mafaly ny amin'ny nahaterahan'i Jesosy izay. Faly ny mpiandry ondry, ahoana? Inona izany no ataontsika? Andao isika ho any Betlehema, andao isika hijery an'izany zazakely teraka izany. Rehefa avy naheno ilay fanambarana nataon'ny anjely. Navelany teo aloha ny ondry, olona vitsivitsy ihany navela teo ny andry ny ondry, lasa izy ireo niazakazaka nakany Betlehema. Hanao inona? Hijery an'ilay zazakely matory ao anaty finanam-bilina ao an-tranon'omby any Betlehema. Tonga tany teo ambaravarana, sepitra satria niazakazaka maika hahita an'ilay zazakely izay nolazaina, ilay fanomezana sarobidy. Tonga teo ivelan'ny tranon'omby izy, ilay zazakely, i Jesosy zazakely matory eo amin'ny toerana finanam-bilina, dia eo akaikeo ny dadany sy mama izay tsy iza fa i Josefa sy i Maria. Niondrika tamin'ilay zazakely, teo amin'ireo zazakely ny akohoka tamin'i Jesosy ny mpiandry ondry. Rehefa kelikely dia notrotroin'i Maria ilay zazakely, dia nentin'izy Josefa nakany am-piangonana nakany Jerosalema. Nentina nakany am-piangonana i Jesosy zazakely. Rehefa tonga tany dia falifaly Josefa sy Maria fa nanolotra an' Jesosy ho eo an-tanan'ny mpisorona. Teny nitraisy ny mpisorona ilay zazakely, teny trotro ny mpisorona, faly ery izy nitrotro an'ilay zazakely. Tsy fantany hoe ilay mpanjaka ny lanitra ane
io zazakely io fa nisy olona anankiroa dia Iana sy Simeona tao amin'ny tempoly izay nafantatra avy hatrany fa i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ilay mpamonjy tonga hamonjy izao tontolo izao io zazakely io. Fantany fa zazakely miavaka tsy mitovy amin'ny zaza rehetra Jesosy. Tsy vitany tsy hiteny, tsy vitany tsy hidery fa ny dera an'ilay zanak'Andriamanitra izy, ny ankohaka tamin'ilay zanak'Andriamanitra Iana sy Simeona. Tany lavitra tany ihany koa nisy vondron'olona. Ireo te olona endry, tena manam-pahendrena. Jery ny kintana izy ireo dia mahafantatra hoe misy zavatra any, misy zava-baovao any, satria izay ny asany mandinika ny lanitra dia mijery ny kintana. Rehefa nijery izy dia nahita kintana hafakely anankiray, mamirapiratra, tsara tarehy ary milaza zavatra. Jereo io kintana io, andao anaraka an'io fa misy zava-baovao lazain'io kintana io. Dia nandeha izy ireo no antsoina hoe magy, olona endry, olona manam-pahaizana. Niakatra teo ambony apondrana izy ireo ny aliny dia nandeha nanaraka an'ilay kintana. Nandeha nanaraka an'ilay kintana. Aiza ilay kintana? Iny mandeha ilay kintana dia arahany, mandeha miaraka amin'ny apondrana izy manaraka an'ilay kintana. Rehefa nandeha elaela ny magy dia tonga teo Jerosalema. Nijanona teo ambonin'ny tempoly, teo ambonin'ny fiangonana ilay kintana. Dia nijanona teo ihany koa ny magy. Nanontany izy, misy zava-baovao mahafaly tonga taminay nambaran'io kintana io. Misy mpamonjy teraka, mpanjaka teraka eto Jerosalema. Gaga ny olona, misy an'izany ve? Ie, tena misy an'izany hoy ny magy. Aiza ary izany? Aiza ny misy an'izany? Dia nikisaka ilay kintana dia nakao Betlehema, nijanona teo ambonin'ilay tranon'omby. Faly ny magy satria hitany tao ilay zazakely natory teo ambony fihinanam-bilona ao anatin'ny tranon'omby. Fa mpanjaka io fa mpamonjy io ilay teraka ho an'izao tontolo izao, ho mpamonjy izao tontolo izao. Rehefa hitany magy ilay mpamonjy dia nomeny azy ny fanomezana efa nentiny avy any, satria nitondra fanomezana izy, nitondra cadeau be dia be izy, nitondra volamena izy, nitondra volafotsy izy, nitondra zavatra manitra izy ho atolotra ho an'i Jesosy, satria famonjena ho azy ihany koa i Jesosy. Nandohalika teo amin'i Jesosy ny magy, ny tsaoka, ny saotra, ny faly, ny dera an'i Jesosy ny magy, satria tonga ilay fanomezana tsara indrindra. Nahitan'i Jesosy ilay fanomezana tsara indrindra ny mpisorona tany am-piangonana, ny mpiandry-ondry ary ny magy. Dia ny dera nanahira fiderana ny olona sy ny anjely, satria teraka ilay mpamonjy izao tontolo izao, ilay fanomezana tsara indrindra ho an'izao tontolo izao. Fifaliana anie izany rakizy, satria nahazo fanomezana ihany koa isika, dia tsy iza fa i Jesosy ilay mpamonjy tonga tetỳ ambonin'ny tany mba hisolo atsika, hamonjy atsika ho afaka amin'ny faratsitsika. Andeha ho faly isika, hifaly isika satria nahazo
fanomezana. Nareo ve rehefa omena fanomezana tsy mihirahira ery, falifaly ery, misaotra dada, misaotra neny. Andeha ihany koa isika hisaotra n'Andriamanitra satria nahazo fanomezana tsara dia tsara. Izay indray ary izany ny lesintsika androany fa amin'ny heriny dia mbola ho tohizantsika ihany ny tantaran'i Jesosy, ny amin'ny zavatra miseho ny amin'ny tantaran'i Jesosy izay teraka ho mpamonjy sy mpanavitra izao tontolo izao. Andeha ary akambana indray ny tanany dia ahondrika ny loha hivavaka isika satria nahazo lesona tsara. Misaotra anao izay Jesosy eo satria tonga ho mpamonjy anay ianao. Nahita anao ny mpiandriondry, nahita anao ny magy, faly izy ireo. Misaotra an'Andriamanitra satria nahazo mpamonjy koa. Misaotra anao izay Andriamanitra, misaotra Jesosy satria tia anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay vavaka. Amen. Afo fianarafona rakizy miara-bako anareo tratro sabata mahafinaritra izao. Tonga moa ny fotoana izay fanomezantsika, hiaraka eto indray ary isika miaraka mitina ny lohahevitra fahatelo. Lohahevitra fahatelo izay manao hoe miankohaka amin'i Jesosy zazakely, miankohaka amin'i Jesosy zazakely. Nanana andalan-teny izay natao tsy anjery isika. Izany dia hitantsika eo amin'ny Salamo 4:1-2 manao hoe miderahany Jehovah ry fanahyko. Miderahany Jehovah aho raha mbola miaina koa, eny hankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Salamo 4:1-2. Nanana hafatra mahafinaritra ho asoanao tokoa angerak'iz'Andriamanitra tao anatin'izany lohahevitra izany dia izao hoe mendrika ny anko ho fatsika sy omentsika voninahitra tokoa Jesosy. Ny tantarantsika dia miresaka ny amin'ny nahaterahan'i Jesosy. Ny anarantsika tamin'ny lasa fa teraka taiza moa Jesosy tany Betlehem. Rehefa teraka Jesosy dia tena faly ny lanitra ray manontolo rakizy. Ary izany fifalian'ny lanitra izany dia tsy nijanona tany an-danitra ihany fa tonga tetỳ tany. Tetỳ tany anefa nampalahelo dia maro tamin'ny olona teto ambony tany rakizy no tsy niomana na tsy nahafantatra akory hoe teraka amin'ny mpamonjy. Fa tao anatin'izany rehetra izany dia nisy olona niavaka. Ireto olona ireto dia olona izay niomana mandrakariva, nianatra ny tenin'Andriamanitra izy, nazoto mivavaka izy ary dia nahatoky ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra azy. Fa aninona re izava magaga izay iseho dia ny Mesia no avy, ny mpamonjy no teraka. Ary ity mpamonjy ity dia hanafaka ny olona rehetra amin'ny fahotany. Tsy izay izany fa Jesosy. Anisan'ny olona niavaka teto ambony tany dia ny mpiandriondry. Nisy mpiandriondry vitsivitsy tamin'ity alina ity izay niandriondry tany an-tsaha. Alina izany niandro tamin'io. Ary raha teo am-piandrasan'ondry nandritry ny alina izy ireo rakizy dia mbola niresaka ny amin'izany fiavian'ny Mesia izany. Tapitapoka teo nefa dia taitra izy ireo satria indro nisy anjely, nisy fahazavana dia tsy ity fahazavana ity fa ny anjely nipoitra tamin'izy ireo ka niteny taminy hoe aza matahotra fa indro ilaza teny soa mahafaly aminareo aho dia mpamonjy no teraka ho anareo ao an-tanànan'i Davida. Izany hoe dia Kristy Jesosy no anarany. Ary rehefa avy niteny an'izany ity anjely ity dia indro fa nisy anjely be da be nanotrina azy teo rakizy ka nanao hira fiderana. Ho fankasitrahana an'Andriamanitra ary mariky ny fifalian'izy ireo fa teraka amin'ny mpamonjy tany Betlehem. Rehefa tafitan'ny anjely niavatra dia lasa ny anjely. Ary gaga be nge rakizy ny mpiandriondry, tena gaga zareo.
dia nanomboka mifampiresaka izy hoe inona re no ataontsika manolona izany vaovao mahafaly izany. Dia ozy izy ny anankiray hoe inona moa no tokony ampianahana antsika eto fa andaontsika ho any Betlehema. Andaontsika ho any Betlehema. Dia lasaka zareo nakany Betlehema ary nitaritin'Andriamanitra ny lalan'izy ireo ka dia tody soamantsara tao an-tranon'omby izy ireo. Ary rehefa tonga tao an-tranon'omby izy dia tanteraka ny teny izay nampilazan'ny anjely fa ianareo izy dia ahita zazakely mandry eo am-pinanam-bilona voadidina lamban-jaza. Dia toy izany tokoa nge ny hitan'ireto mpiandry reto rakizy dia ny akohaka teo anatrehan'i Jesosy izy ireo. Nankasitraka faly nankalaza an'i Jesosy. Rehefa vita izany rehetra izany dia lasa nandeha zareo. Faly izy ireo satria nahita amin'ny mpamonjy ary nozarainy tamin'ny manodidina izany vaovao mahafaly izany. Tsy izy ireo ihany anefa fa nisy olon-kendry atao hoe magy. Ireto dia olona avo-lavitra izay nahazoto nandinika ny tenin'Andriamanitra koa rakizy ireto olona ireto. Ka anisany ninony fa ho avy ny Mesia. Ary isy famantarana eny amin'ny lanitra hanambara izany fiavian'ny Mesia izany. Ary tia mianatra moa izany izy ireto dia manana fahalalana betsaka momba ny kintana. Dia tamin'ity indray mandeha ity izany dia nanao dia lavitra izy ireo. Raha teny am-pandehanana izy dia nandeha andro aman'alina ka dia indro fa gaga nahita ilay kintana hafakely teny amin'ny lanitra. Ary raha nahitan'izy io zareo dia hozy izy hoe tena midika zavatra lehibe io kintana hafakely io. Tamin'izay fotoan'izay moa Andriamanitra dia nibitsika tao an-tsain'izy ireo fa teraka amin'ny mpamonjy izay ny hevitra io kintana io. Dia naporisihan'Andriamanitra izy ireo mba hanaraka ny kintana. Ka dia nandeha nanaraka ny kintana. Rehefa nanaraka ny kintana izy dia mijanona tao amin'ny tanànan'i Jerosalema rakizy ny kintana. Rehefa tonga tao Jerosalema izy ireto dia nanontany ny mponina tao hoe aiza re niteraka ilay mpamonjy, ilay mpanjakan'ny Jiosy. Dia gaga be nge rakizy ny mponina tao hoe fa nga misy an'izany, tsy mahafantatra an'izany izay, zany hay. Dia ny hafarany tonga tany amin'ny mpanjaka mihitsy izy ireo. Dia ny mpanjaka Herôda. Dia rehefa niresaka tamin'ny Herôda izy ireo dia hozy izy Herôda hoe zany natahotra ngerakizy Herôda satria nampatahotra azy dia ny teniny reto olon-kendry reto hoe ilay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy. Dia natahotra Herôda fa i Jesosy zany hanolo azy eo amin'ny fitondrana. Ka nafeno ilay tahony dia nandainga izy laza tamin'ireto magy reto hoe zao mandeha nareo, mandeha jereo hoe aiza niteraka izany zazakely izany fa mba tiako koa ny ankohoko eo anatrehany. Ka rehefa hitanareo dia niverena aty dia lazao amiko izay toerana misy azy fa izaho koa hiankohoko eo anatrehany. Dia lasa ireto magy ireto ary nitaritiny kintana mandrakariva mandra-pahatonga teo amin'ny Betlehema dia ilay tranon'omby izay nisy an'i Jesosy rakizy. Rehefa tonga teo izy dia faly ary niankohaka teo anatrehan'i Jesosy dia nanome fanomezana 3 nomeny teo. Voalohany volamena. Volamena rakizy dia natolotra ho an'ny mpanjaka. Ninondry zareo fa mpanjaka ho mpanjaka ty zaza teraka ity ka dia nitolorany volamena. Faharoa dia nomeny zava-manitra Jesosy. Ny zava-manitra kosa izay fampiasa ny mpisorona rehefa manao ny asa fisoronana ny mpisorona. Dia ninondry zareo koa fa ity zaza teraka ity dia izy ity no mpisorona izay hanao ny asa fisoronana ho famonjena antsika. Ary fanontelo ny fanomezana izay nomendry zareo izany telo. Ny fanontelo ny rakizy dia nanolotra miory izy. Ninondry reto magy reto fa ity zaza teraka ity dia ho faty. Na dia ho mpanjaka ary dia ho faty hisolo ny faotantsika. Ka ny miora dia zava-manitra izay natolotra an'i Jesosy zany dia izy io zava-manitra ahositra ny faty rehefa maty ny olona anankiray
tamin'ny andron' Jesosy. Dia ireo fanomezana telo ireo rakizy no natolotra reto olon-kendry reto ho an'i Jesosy. Rehefa vita ny fanolorana avy niakoaka teo lasa izy ireo, ary niteny tamin'ny alalan'ny nofo tamin'izy ireo Andriamanitra tsy hiverina any amin'ny Herota. Dia tsy niverina tany amin'ny Herota izy ireo. I Jesosy kosa rehefa feno 40 andro dia nentina nakany amin'ny tempoly. Ka rehefa tonga tany amin'ny tempoly satria izay ny fomba fanaon'ny Jiosy rakizy, hoentina any amin'ny tempoly ny zazakely rehefa feno 40 andro mba hametrahana tanany, mba ho tsofina rano. Dia nentin'i Maria sy Josefa nakany amin'ny tempoly Jesosy. Ary raha tonga tao amin'ny tempoly izy dia nisy mpisorona anankiray atao Simeona tao. Raha vao nahita an'ity zaza ity Simeona dia faly indrindra izy satria tanteraka ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra azy fa afaka matory amin'ny mpiadanana amin'izay izy makany amin'ny fahafatesana, satria tsy ho faty izy izy Andriamanitra raha tsy mahita an'ilay Mesia dia Jesosy. Dia hitan'izany Jesosy ka dia faly indrindra izy raha nitrotra an'i Jesosy sy nitsodrano an'i Jesosy. Tsy izy ihany fa ihany ilay mpaminany vavy tao amin'ny tempoly ihany koa dia nahita an'i Jesosy. Dia feno hafaliana daholo ireo olona rehetra nahita an'i Jesosy zaza rakizy tamin'izay fotoana izay, ary dia niankohaka teo anatrehany. Fifaliana fifaliana ho anao koa ve miankohaka eo amin'i Jesosy? Fa izao tiany Jesosy itsika io, hiankohaka eo aminy mandrakariva, satria Jesosy ilay mpanjaka ho avy, Jesosy ilay mpamonjitsika, satria efa maty teo Kalvarisy rakizy nanatanteraka ny famonjena, ka afaka matoky izany tsika tsirairay avy fa ny famonjenantsika dia efa vita. Ka na izany ianao eo dia afaka matoky fa efa voavonjy, satria Jesosy maty ho antsika. Kanefa izao mila miankohaka eo amin'i Jesosy itsika. Ko andao ary ankalazantsika Jesosy andaontsika hiankohaka eo aminy, hanatanteraka ny sitrapony. Dia ny tompony tany ankizy kely rehetra ka ho tanteraka amintsika izay kinasan'i Jesosy ho antsika. Dia izay indray rakizy ny fiarahantsika androany, mametraka ny veloma mandram-piona, manaraka indray veloma daholo. Miarahaba antsika tanora ao anatin'ny taona 9 ka hatramin'ny 12 taona indray. Hiaraka indray isika izany hamidina ny lohahevitra izay nianarantsika nandritry ny herinandro dia ny lohahevitra fahafiry, izay indrindra lohahevitra fahatelo. Averintsika ary aloha ny lohateny izay efa nianarantsika ary haintsika tsara, dia averintsika ihany koa ilay toko sy andininy nataontsika tsy anjery. Tsy misy firindrana intsony. Ny tsy anjerintsika dia ao amin'ny Salamo 1:50 manao hoe: amorony fo madio ao Andriamanitra ary avozy orona marina ny fanahyko atao anatiko. Amorony fo madio ao Andriamanitra ary avozy orona marina ny fanahyko atao anatiko. Minao fa nahay tsara daholo eny ary inona indray ary ny zavatra hitantsika nandritry ny herinandro. Rehefa nianarantsika tsara ny lohahevitra tany aloha dia hitantsika fa tsara indrindra sy tonga lafatra ny nanamboaran'Andriamanitra ny zavaboary izao tontolo izao ary indrindra ny olombelona. Rehefa niaina tao anatin'ny tsara tarehy i Adama sy Eva izay olombelona voalohany, dia nisy toromarika nomen'Andriamanitra azy. Tsara daholo ny zavatra tao dia fa nisy fotsiny zavatra izay napetrak'Andriamanitra hoe ty ihany no tsy azonareo ho kasihana. Dia ilay inona izany? Ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Isan'andro ihany koa dia hitantsika fa misy anjely tonga mampianatra any Adama sy Eva foana izany, mampianatra azy ny zavatra rehetra, natorin'ilay mpahary azy ny pitsopitsony amin'ny zavatra tsara rehetra izay namboarina mahakasika ny zavaboary. Dia ampianarina ry zareo mahakasika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fandehan'ny fiainana manontolo eo amin'ny zavaboarin'Andriamanitra. Nisy tantara anankiray izay nampanahirana ny sain'zareo, dia ny tantaran'ilay ady lehibe, ilay fifanandrianana nisy
teo amin'ilay voary anankiray izay tena manan-tsaina, tena tonga lafatra koa kanefa niova dia i Lucifera izany. Nikoma izy io izy ireo dia lasa mandeha mamitaka eraky ny voary rehetra mitady namana mba hikoma amin'ny Andriamanitra. Dia nampitandremana zany Adama sy Eva fa tandremo sao dia hofitahany izay voary anankiray izay ihany koa. Tsy nanatahotra nefa ny zareo rehefa nahazo toko fa hoe hiaraka amin'ny foana Andriamanitra ary hoe aza misaratsaraka ianareo fa matanjaka kokoa ianareo, mahery kokoa raha tsy misaratsaraka. Dia ny anarantsika ary nandritra ny herinandro fa diso ny safidy izay nataon'ilay zavaboary tsara indrindra dia ny olombelona izany. Nampiasain'ny devolo tokoa ny mena rano anankiray dia namafy ny voan'ny fisalasalana sy ny tsy fankatoavana tao anatiny. Dia noho n'ilay safidy tsy nety izay nataony Eva sy Adama dia pentina ny lotom-pahotana ny hatsarana rehetra izay namboarin'Andriamanitra. Nanomboka teo dia tsy tanteraka izy ireo ny fiankohofana tokana izay notakian'Andriamanitra mba homena azy irery. Rehefa ninanany zareo ilay hazo fahalalana tsara sy ny ratsy dia izay no zavatra nisy. Fiankohofana izay tokony natolotra an'Andriamanitra dia lasa nanekeny ny safidiny nanaiky anizy izy any torohevitra ny Satana. Ny ady ny fanaovany tsara sy ny ratsy no antony mampisy ny fahotana teto ambonin'ny tany, mampisy ny fijaliana ary ny fahafatesana eto amin'izao tontolo izao. Kanefa milaza amintsika amin'ny Baiboly fa Andriamanitra no mpandresy amin'ny farany. Marina hoe bedy zareo, raha izay ny tena ahaizantsika anazy, bedy zareo fa nanome fampanantenan'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Rehefa jerentsika zany ka fitiantsika ny lohahevitra ny anarantsika nandritry ny herinandro dia nanampy antsika ahafantatra fa tao aorian'ny fahalavony Adama sy Eva dia voabetin'ny ota ny endrik'Andriamanitra tao amintsika. Manampy antsika hatsapa ihany koa ny lohahevitra fa ho voaharo isika rehefa mahafantatra fa mila verina amin'ny laoniny io endrik'Andriamanitra eo amintsika io amin'ny alalan'ny fankatoavantsika sy ny fiankofantsika amin'Andriamanitra. Dia nanampy antsika ihany koa hisafidy ny hijoro handany amin'Andriamanitra ao anatin'ilay ady fanaovan'Andriamanitra sy Satana. Mila mandray safidy tsara isika tanora namako eo amin'ny fiainantsika satria miezaka mandavo antsika mandrakariva i Satana. Izay ary ny lohahevitra izay ny anarantsika dia mirary soa antsika mahasotoa mandrakariva mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mandram-peo indray. Miaraba ny tanora mantoanto rehetra indray ireo 13 taona sy 14 taona. Miaraba ihany koa ny zoky, ny ray aman-dreny, ny zandry rehetra ihany koa natratra izao fotoana izao isika. Lesona fahatelo ny anarantsika tamin'ny herinandro iny izay niresaka ny amin'ny hoe fahatsiarovan-tena homeloka sy ny tahotra. Ahoana ny fomba hiatrehana an'izany. Ny andininy natao tadidiny sy enjery dia izay hitantsika eo amin'ny Salamo 7:1 ary izy ity ny tena mamintona ny lesona izay ny anarantsika manao hoe Jehova ny fahazavako sy famonjena, iza no atahorako? Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Nisy tovolahy anankiray toanareo, Bob ny anarany. Izy ity dia tena tsy nahay matematika mihitsy ary tena taranja farany izay natahorany tany am-pianarana ny nanao matematika. Tonga ary ny fotoana farany hiatrehana ny examen dia nisalasala mafy i Bob, natahotra mafy mihitsy izy. Ahoana re ny hiatrehany sao dia ity taranja ity no tsy ahafahany mifindra kilasy. Rehefa nandeha ny fotoam-panadinana dia niteny ny mpampianatra fa tsy afaka hanatrika ny fotoana io izy fa mahatoky ny fahendren'ny tsirairay fa misy dia tsy maintsy alehan'ny maika dia ny mpianatra ihany no ao anaty salle de classe dia ireo ihany no manao izay atao fa nampitandrina kosa ny mpampianatra
mba hoendry tsara ny tsirairay. Dia inona no natao Boby? Sady faly izy ny sahirana satria afaka mangalatahaka izy zany satria tsy isy mpiambina. Dia tena izay tokoa no nataony. Nijery ny hafa izy nanontany ny hafa izy ary rehefa nandeha ny fotoana nivoaka ny fanadinana dia afaka soma tsara izy ary anisan'ny ambony ny taranja matematika tamin'izay fotoana izay. Teo anefa dia nahatsiaro tena homeloka i Boby satria tsy ny fahaizany no nahazoany an'ilay naoty fa niala tahaka izay nataony ary nanenjika azy ny eritreriny satria efa nampianarina azy fa tsy mety ny mangalatra. Dia nanenjika azy mandrakariva. Raha ianareo ireny teo amin'ny toerany dia inona no nataonareo fa izao manana mpamonjy isika izay mahay mamela ny fahotantsika rehetra, mahay mamela ny helokontsika rehetra ka ninona fahadisoana nataontsika dia afaka mifona amintsika, afaka mangataka famelana amintsika dia izy ny mamindra fo amintsika. Anisan'ny zavatra anankiray misakana ny olona tsy handroso ny fahatsiarovan-tena homeloka sy ny tahotra eo amin'ny fiainana. Misy karazana tahotra 3,500, tahotra tsy fatam-piaviana, 3,500 azafady, tahotra tsy fatam-piaviana izy io fa misy karazan-tahotra mamely antsika eo amin'ny fiainana. Ka noho izany anisan'ny zavatra lehibe anankiray ny fialana amin'izany tahotra izany. Misy ireo ankizy maro izay tsy afaka fanadinana noho ny tahotra, tsy afaka miatrika zavatra iray noho ny tahotra. Dia ianao inona ny zavatra mampatahotra anao? Inona no mahatonga anao sakana mahatonga anao tsy handrosona anao zavatra tsaratsara kokoa eo amin'ny fiainanao? Anisan'ny misakana antsika ny tahotra ka tokony halantsika izany tahotra izany sy ny fahatsiarovan-tena homeloka. Ny fomba ahafahantsika miala amin'izany dia ny fanantonantsika an'Andriamanitra. Malaza tato ato ny tahotra mpangalatra olona ary mila mitandrina tokoa isika kanefa na izany aza dia izao manana an' Jesosy io toky sy haro antsika isika arak'ilay voalaza ny tsenjery teo. Ilaintsika ny mitoky amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia izy no hanampy antsika hanala ny tahotra rehetra ao anatintsika ao. Andeha ary sika ry tanora mantoanto manomboka izao andeha tsika hitoky amin'Andriamanitra ary raha misy fahadisoana nataontsika dia hiaika amin'Andriamanitra nyreny rehetra ireny sika dia izy no hamindra fo amintsika sy hamela ny fahadisoantsika. Izy ihany koa no hanampy antsika mba hialany tahotra ao anatintsika ao dia ahafahantsika mandroso. Andeha averintsika ilay tsenjery Jehova ny fahazavako sy famonjena iza no atahorako. Raha Jehova ny famonjenantsika, iza tokoa moa no atahorantsika? Tsisy tokony hampatahotra antsika satria Jehova eo anelantsika mandrakariva. Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako. Aoka ho tadidintsika izany teny izany ry tanora mantoanto hoentsika miatrika ny fiainana manontolo, hoentsika miatrika ny zavatsarotra rehetra eo amin'ny fiainantsika dia Jehova no tokontsika, Jehova no haro antsika dia anana fandresentsika ao amin'ny Kristy. Dia mirary soa ny tanora mantoanto ary mirary ianareo hanao fampiarana tsara, mirary ianareo hitadidy izany teny fikasana tsara izany. Dia mirary soa indrindra ho amin'ny fianarana manaraka indray. Veloma daholo. Mianatra eo tongotrao